Alléluia. Mialatsina vao manomboka dia migoaka. Miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy androany. Atao anatin'izao maraina vaovao zao indray tsika. Faly miaravatsika rehetra, faly mahitatsika menakavy. Atao anatin'ny vavaka maraina amin'izao fotoana androany mahafinaritra izao. Dia manona ny fiadanan'ny tompontsika rehetra indray androany. Faly mahitanareo ary faly indray fampizara amintsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Faly indray iara hivavaka amintsika, iray fo, iray saina amintsika menakavy amin'ity androany ity. Miaraka metraka ny fiainantsika be tanàn'Andriamanitra tsika. Iara hivavaka tsika, iaraka hitodika amin'Andriamanitra tsika, hampitodika ny fiainantsika amin'Andriamanitra ihany koa anatin'ity tontolo andro ity. Ary dia tena hahitsika androany ny tavan'Andriamanitra ry havana malala. Tena hahita ny tavan'Andriamanitra isika, ary izany no tanjontsika eto androany. Tsy ny voan'Andriamanitra no hitatsika, fa ny tavany. Ary ny tanjontsika androany dia mba hanatrika ny fiainantsika foana izy amin'ity androany ity. Tsy hisy mihitsy na dia ilay ny teniny ara manao hoe ao anatin'ny indray mpimaso no hafozako anao, dia mba tsy hisy izay indray mpimaso izay ry havana malala. Satria ao anatin'ny indray mpimaso ihany koa dia raha fon'Andriamanitra isika dia betsaka ny zavatra mety hitranga ry havana malala. Ka na dia ny indray mpimaso azy, indray mpimaso ihany azy, dia tsy foitsika, Andriamanitra hafoy atsika. Ny helokareo ny ten'Andriamanitra nefitra mampisaraka aminareo ka dia tsy miaino. Androany raha tsisy heloka manoloana anao, raha tonga eto anatrihan'Andriamanitra ianao ka hitady azy amin'ny fonao rehetra, anala ny sakana rehetra, dia tsy ho tanteraka aminao izany hoe indray mpimaso ihany ny hafozako anao izany. Fa ho tonga aminao hoe fitiavana mandrakizay no hitiavako azy. Ampodiko amin'ny famindrapo, Alleluia. Ary dia iainanao izany fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra izany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Hisaotra an'Andriamanitra tsika. Na dia ny mbola fahafahantsika miaraka eto aza androany dia zava-dehibe ry havana. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Fofinaina no menanao. Ny foenao tamin'ny maraina. Alleluia. Ny foenao olona salama tsara. Tsy lasa n'iny alina iny ny fofinainao, tsy lasa n'iny alina iny ny fahasalamanao. Fa tena nitsangana teo am-pandriana ianao, milamina tsara ny aminao rehetra. No tsika hisaotra an'Andriamanitra ry havana. Nahita tantara kely anankiray ahako teo amin'ny Facebook teo dia nahakasika. Nisy lehilahy anankiray manana tomobile tena raitra ry havana, Lamborghini. Tena farak'izay lafo vidy. Dia izao no teneniny hoe zaho ozy leo an'ity tomobile ity fa misy namako ozy izy nahazo jet privé. Zaho koa ozy izy mba te hanana jet privé. Fa zaho ve dia mijanona amin'ity tomobile ity foana ozy izy fa leo an'ity za. Dia nanatona ny lehilahy anankiray nandondona teo amin'ny varavaran'ny tomobilany. Dia niteny izy manao hoe ahoana ozy izy le lehilahy ina dia davinao. Zaho ozy izy mahita ty tomobilinao ity dia tena sambatra ianao ozy izy manana an'ity Lamborghini ity ozy izy. Zaho ozy efa ela mba naniriko an'io. Fa raha manana an'io aho ozy izy dia tanteraka ny nofinofiko. Tena sambatra ianao ozy izy. Dia taitra le lehilahy tompon'ilay tomobila hoe ay ve izany zaka hoe sambatra amin'ny manana an'izy ity e. Izany tsy natsapatra amin'izay. Dia lasa le lehilahy anankiray niteny teo nakeny amin'ny tomobilany. Ny tomobilany dia tomobila tsotra. Dia tezitra be izy tamin'ilay tomobilany, za efa leo anao ty, adakadakany ilay tomobila. Tsy tianao tsy tsony aho fa efa mila Lamborghini aho zao. Dia nisy indray ry havana malala. Nisy vehivavy nanatona anazy teo amin'ny parking. Dia niteny indray ilay vehivavy, misy problème nga ianao ozy ilay vehivavy, satria dakadakany be ilay tomobila. Ozy izy
izy ny tena marina leo anty tomobily ty fa zaho efa tianana Lamborghini izy fa ty foana ny tomobily ko nandritry ny taona maro leo dia izy le vehivavy hoe sambatra ngena ozy izy manana tomobily za zao ozy izy andeha hiazakazaka andeha hamonjy bus za ozy mba maniry anana fiara fa tsy mbola manana hatramin'izao dia bus foana ngeny andanako ozy izy mandeha vezivezy teo le lehilahy vao tonga saina tena marina izany fa kay sambatra tokoa za manana an'ity tomobilako ty lasa indray le vehivavy rehefa namalala niazakazaka be izy nanenjika an'le bus tsy tratra indray koa le bus tezitra be izy satria tsy tratra le bus dia menomenina be mihitsy izy eo amin'le are amin'ny bus so mihitsy izy le tsy tiako leo an'ity mandeha bus ty aho isan'andro ve dia zao foana miazakazaka tara bus niala avy indray rehefa nanisy lehilahy mandeha bisikileta tsemboka mandeha bisikileta nahita le vehivavy manana olana nga ianao tsy hoe manana olana fa leo fotsiny afa tsy tratrako le bus dia lasa tsy maintsy miandro eto indray aho sady tezitra be le vehivavy toy izy le lehilahy sambatra nge ianao afaka mandeha bus za koa mba te handeha bus foana fa lafo be bus ozy izy dia mandeha amin'ity bisikileta ty mandeha 15 kilometra foana ozy izy isan'andro aller retour mandeha miasa satria tsy mba manana vola andanana bus ozy teo indray le vehivavy fo tonga siny ary tena kaiky za zany sambatra manana afaka mandeha bus fa misy olona kay mbola mijaly noho iza mandeha bisikileta lasa le lehilahy rehefa namalala tonga tery aloloha tery le lehilahy dia nahita tezitra koa le lehilahy kapokapohan'le bisikileta leo an'ity bisikileta ty efa mba te handeha bus aho zany firy taona ve za dia mandeha bisikileta foana rovina aho vao mba hitaingina bus ohatry ny olona dia nifarena tamina vehivavy lehibe anankiray izy handicapé io vehivavy eo mipetraka eo ambonina fauteuil roulant le vehivavy dia gaga le vehivavy mahita le lehilahy mikapokapoka be an'le bisikileta dia izy le vehivavy hoe misy olana nga ianao ramose leo an'ity bisikileta ty sa ve firy taona mandeha bisikileta foana dia izy le vehivavy sambatra nge ianao manana tongotra afaka mamoy an'io bisikileta io hoe zaho ozy izy eto ambonin'ity sezy ty ny androm-piainako tsy mba afaka mandeha ohatranao zao tsy mba afaka na dia mamoy ny tongotro aho zaho ozy izy ozy le raha matoa hoe na dia zany azy dia iainako fifaliana ny amin'ny fiainako ozy izy tsy mba mimonomonina aho ozy izy fa io ny toerana misy aho dia ekeko na dia ny mamindra aza tsy mba azoko atao ozy izy le raha matory afa na malala teo le rangavo tonga saina hoe ny tena tsara indrindra kay zany dia ny makasitraka an'Andriamanitra ny makasitraka ny zavatra eo ampelantananao ry havana malala betsaka ny olona tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra ny zavatra eo an-tanany mitady zavatra hafa foana ny olona tsy mahay mionona ny olona fa ianao androany ataovy ampy aminao ny fofonaina nomenanao ianao afaka mitsangana mamindra tsara io be dia be ny olona kile maina tsy afaka manao an'izany any amin'ny hôpitaly any mianatra mandeha mianatra mamindra ry havana mety avy nandalo opération avy nandalo zavatra maro tsy afaka akory na dia mamindra ny tongony aza fa ianarana isan'andro mamindry fa ianao aiza ny tany tsy tonganao miazakazaka ianao mavita miasa ianao mavita tsisy zavatra tsy vitanao nahoantsika ny tsisy sotra an'Andriamanitra ry havana da tsika hivavaka amin'izao fotoana izao sotranao zay Jesosy ny ampitiavanao sotra fa tena tsapanay tokoa Andriamanitra ny fahasoavanao amin'ny fotoana izay mahita olona anankiray tena hoe miainao anatina fahasahiranana Jesosy anatina aretina eo zay vao tena mahita fa kay izay sambatra fahasalama amin'ny fotoana izay Jesosy mahita olona tena mahantry fadiranova eo zay vao tena mahita hoe kay izay manana ny zavatra rehetra izay sambatra Jehovah misotranao zay Jehovah Andriamanitra sotrany amin'ny fitahinao anay tsirairay avy fa tena fitahina lehibe zao ataonao anay izao zay rehetra tianay atao androany azonay atao Jesosy dia hiazakazaka zay miazakazaka dia hiasa zay dia miasa dia hanao ny zavatra rehetra afaka manao an'izany satria nomenao fahalalahana nomenao tombony manokana Jehovah Andriamanitra alleluia sotrany amin'ny fitiavanao
misaotra noho ny fahasoavanao zay tsiray avy reto. Anandratra ny anaranao zay Jehovandriamanitra. Ideranao zay Jesosy amin'izao fotoana izao. Ary vokatry ny fona mihitsy zany fiderananao zany amin'ity maraina vaovao ity Jesosy malala. Mety aiza hisandatra eto indray ny anaranao. Mety aiza hisandatra aminay tsirairay avy indray ny anaranao Tompo. Ny aminay manontolo entinay manandratra anao androany. Misaotranao a Jesosy. Voninahitra ny eo anao reriany. Alleluia. Amen. Ataontsika tira mahafinaritra be ty rahantsika amin'ny redona mihitsy androany. Hanomezantsika voninahitra an Jesosy. Afirmando que tu cuidas
Halleluja. Nafanyaran'ny retina mihitsika tao anatin'izany iry zany. Tsy takatry ny saina tokoa angely avana Jesosy. Miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina izy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha takatry ny saintsika ny fomba fiasan'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra izy. Raha fantatritsika ny fomba hita tanana dia tsy Andriamanitra izy fa mitovy amintsika ihany. Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika. Tsy azonao eritreretina mihitsy ahoana ny fomba ataon'Andriamanitra any amin'ny tontolo tsy tanomasonao any mahatonga ny fiainanao tahaka an'izao. Inona daholo ny zavatra arindran'Andriamanitra any ambadika any mahatonga antsika milamina ohatra amin'izao ry havana. Tsy takatry ny saintsika izany. Fa izay takatritsika ihany no ataontsika dia ny misaotra azy, mitera azy, manome voninahitra azy, manolo tena ho azy amin'ny fiainantsika rehetra ry havana malala. Manolotra ny fotsika mba hanjakany. Ny fiainantsika eo angely havana rehefa Jesosy no manjaka eo ry havana malala. Tena mpanjaka mahay angely havana Jesosy. Mpandrindra tena mahay angely havana Jesosy. Fiainan'olona firy eto amin'ity tany ity ry havana no arindran Jesosy. Arindrany amin'ny atsakany sy andavany, tsy misy adinony na dia iray azy. Tsy adinony mihitsy ny nanome hatramin'ny zavatra kely indrindra ny olona ao anatin'ny fanjakana ry havana malala. Tsy mba misy adinony izany. Hainy tsara ny mandrindra. Fantany daholo ny atao. Vitany milamina ny zavatra rehetra. Mpanjaka tena mahay io Jesosy tsika io ry havana. Mpanjaka tena tsisy ohatran'io. Mendrika io. Halleluja. Tsy mba tahaka ny mpanjaka rehetra io ry havana malala. Misy fotoana ny mpanjaka n'ity zao tontolo izao ity. Matetika loatra ny mpanjaka n'ity tany ity ny very-hevitra. Very-saina, tsy afaka manao na inona na inona ho an'ny olona ao amin'ny fanjakana. Rehefa tonga ny mosary dia miteniko ny mpanjaka manao hoe ataoko ahoana ny famonjy anao raha tsy Jehova ny hamonjy anao. Ravoravo tanana ny mpanjaka ry havana. Ninona fahaizana, ninona fahefana. Fa ny Jesosy tsika ry havana malala. Tsy miravoravo tanana mandrakizay. Mpanjaka tena hafa kely, halleluja. Tsy izy mihitsy ny teny aminao hoe tsy vitako mamonjy anao. Tsy izy mihitsy ny teny aminao hoe ndana fa tena reraka be, tsy haiko zany zavatra zany. Tonga eo aminao, tonga eo amin'ny Jesosy ianao dia izy mihitsy ny teny aminao hoe ohatrany mamizana be anareo fa tsy vitako zany. Voafetra ihany angeny zavatra azoko atao anareo fa ndana mandeha. Tsy ry havana malala. Tsy ny Jesosy tsika dia manao ny zavatra rehetra. Ny Jesosy tsika dia mahay ny situation rehetra. Mahay mifehy ny situation rehetra. Halleluja. Na fahafatesana aza mbola voafehany ry havana. Feheziny amin'ny atsakany sy andavany mihitsy ny fahafatesana izay atahorantsika indrindra. Izay olana ngeza indrindra. Ito amin'ity tany ity. Mbola ny fehezin'i Jesosy tsika izany. Halleluja. Tsika n'olo tena ho azy amin'izao fotoana izao. Fanolora tena no ilainy. Milanao izy androany. Milanao an'olo tena izy dia hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao. Milanao hiteny izy androany hoe Jesosy io tiako. Anjakao ny fiainako dia tena manjaka tokoa izy. Tsy misalasala mihitsy izy fa miditra izy rehefa ampandrosoanao. Halleluja. Jesosy malala ho tiany tena nay atolotra eo anao androany. Atolotra eo anao Jesosy malala. Atolotra eo anao Jesosy ny tena nay sy ny momba nay rehetra. Omenay anao Jesosy ny tena nay sy ny momba nay rehetra androany.
midira ho mpanjakanay ianao Jesosy. Atsoy ny mpanjakanao. Misy fotoana ny mpanjaka ry avana malala rehefa andalo eo amin'ny vahoaka. Dia vorina ny vahoaka dia miomana ny vahoaka andray azy. Dia mandalo ny mpanjaka dia mikohaka daholo. Mikohaka ny olona. Dia te-ilaza manao hoe tonga soa ianao ry mpanjaka, manaja anao zay ry avana malala. Fa ilay ny olona rehetrarehetra ireny ange tsy fantatry ny mpanjaka akory ny anarany ireny. Tsy fantatry ilay ny Elizabeta akory ange ry avana hoe iza anarany ry olona lavitra be mikohaka aminareny. Tsy fantany ireny. Fa ianao androany, raha hiteny amin'ny mpanjaka ny mpanjaka ianao hoe tonga soa ianao Jesosy, midira ato anatin'ny fanjakanao, mitongava ato anatin'ny fanjakanao, ao anatinao dia fantany tsara mihitsy ianao. Tena fantany hatramin'ny mombanao rehetra, hatramin'ny atsipiriany, tsy miteny akory ny vavanao. Dia fantany ny mombanao rehetra. Alleluia. Tatsika androany hiteny Jesosy midira eo amin'ny fiainanay. Tongava ane ny fanjakanao Jesosy manala. Tongava ane ny fanjakanao ato anatiko. Alleluia. Midira ato anatinay Jesosy. Manaiky ny anjakanao zao fiainanay zao Andriamanitra. Ny aminay mantoratra anatin'ny fona indrindra Jesosy, hatry anatin'ny fiainanay rehetra Jesosy malalo. Tena manaiky anjakanao Jesosy. Manaiky tena hidiranao lalina Jesosy malala ny fiainanay. Afahanay Andriamanitra mba manana fiainana mahafinaritra Jesosy. Anananay fiadanana Jesosy malalo. Alleluia. Misotranao zay noho ny fitiavanao. Misotranao zay noho ny famindramponao. Reto zay Jesosy. Manavao ny fanorantenanay ho aminao. Ary ankehitriny Jesosy. Ninona mety fanontaniana tokoa ny anatin'ny sainay androany hoe tena mombanay ve ianao, aiza ianao, sy ny sisa Jesosy. Mety misy fanontaniana nandray tsy voavalinay. Fa androany amin'ny alalan'ny fanorantenanay Jesosy malala. Dia ho voavaly izany fanontaniana izany. Ary hiteny aminay ianao hoe tia. Alleluia. Manatona anao. Alleluia. Misaotra Jesosy malala. Voninahitra ny dia ho anao rery ihany. Alleluia. Amen.
mahafinaritra zany izany a manjenanao chorale efa ela be dia mahay an'izany satria tamin'izay mbola chorale taloha be zany dia efa natao tany am-piangonana foana dia mahafinaritra matsiaro ny fahazazana tamin'izany izany. Halleloia. Tena akaiky Jesosy ry havana, tsy lavitra izy ho an'izay miantso azy sy mitady azy marina tokoa fa tena an'izay rehetra miantso azy izy. Atsika rehetrarehetra Jesosy a. Ijery tena Andriamanitra foy ary tsika amin'izao fotoan'izao ifampahelezantsika indray androany. Tena Andriamanitra vakitsika ao amin'ny Marika 10. Tantara efa haitsika loatra izy ity fa ifampahelezantsika indray. Halleluia. Marika 10 a dia andininy a fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 2:50 vakitsika. Marika 10 andininy fa 7:50 ka hatramin'ny andininy fa 2:50. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy nivaky ny teny a dia toy izao. Ny soramandry ny nampahiratan'i Jesosy a any Bartimeo jamba teo akaikin'ny Jeriko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga teo Jeriko izy. Ary raha vao niala teo Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho nireny fa indray Jesosy avy amin'ny Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe, ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary maro no ny teny mafy azy mba hanginy fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanaky Davido, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe, atsoy ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao tamin'ny matoky mitsangana miantso anao izy. Dia nanaro ny lambany izy ka natsambotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, inona no tianao ataoko aminao? Ary io ilay jamba taminy, Rabony io, ny mba hampahiratina ny masoko. Ary io Jesosy taminy, mandeha ihany ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Amen. Tantara anankiray tena manamarika ny maha-kristianina mihitsy raha ny dingana nataon'ny Bartimeo rehefa namalala. Dia io mihitsy ny dingantsika rehefa anatina an'i Jesosy tsika, ao anatina fahajambana, tsy mahita ninina, maizina ny tany, maizina ny zavatra rehetra. Dia izao rehefa namalala. I Bartimeo dia ny alohan'ny ahatongavan'i Jesosy teo amin'ny toerana io rehefa namalala dia efa nahafatapatatra an'i Jesosy Bartimeo, efa eniny. Eo an-dalana izy no mipetraka mangataka, eo amoron-dalana. Eo amoron-dalana zany eo ny lalany olona ary azo antoka fa raha mangataka Bartimeo dia tsy hipetraka eny amin'ny lalana vitsy mpandeha. Tsy maintsy eo amin'ny lalana tena iona ny olona rehetrarehetra, feonam-be izay be mpandeha, be mpandalo. Eo izy no mangataka satria mba ahafahany mahazo fiantrana. Dia ny olona mandalo eo ny sasany manome fiantrana, ny sasany mandalo fotsiny, ny sasany miresaka. Dia zavatra eniny teo ihany, eniny avy any ananina avy any, eo am-pangatahana eo izy fa maheno resaka izy. Izy tsy mahita amin'ny mahajamba azy fa reny. Dia efa eniny sisio zany Jesosy zany. Halleluia. Profon'izany rehefa namalala, vao niantso an Jesosy fotsiny Bartimeo dia niteny izy manao hoe, Jesosy zanaky Davida. Zany hoe efa fantany mihitsy zany hoe taiza no nipoiran'i Jesosy. Nisy zavatra fantany momban'i Jesosy. Halleluia. Tsy niteny fotsiny hoe Jesosy io, Jesosy io, fa niteneny mihitsy hoe Jesosy zanaky Davida. Efa ela izy nefa nahalala. Efa enokeny ny sisioa, efa reny teny fa teto amin'izay rehefa namalala, tonga ny fotoana anankiray amin'izay nandalovan'i Jesosy teo aminy. Ary tsika dia ohatr'izany.
tsika zaho zao tamin'ny mbola kely angery afa ny tsika rehetrareto hoe tezay natao anaty fivavahana tao efa nafantatra n'izany Jesosy zany angentsika tany am-piangonana sekoly alahady korala nafantatra an' Jesosy tsika tsisy niafina tamintsika mihitsy fa Jesosy dia zanaky Maria tonga tetỳ an-tany zanak'Andriamanitra maty izy ny amin'ny fahotantsika fa fantatsika ohatr'izay fotsiny le izy maty ahoana raha Jesosy no ny fahotako za aloha dia tena nametra-panontaniana fa tsy azoko mihitsy iny taloha fa maty ahoana iny aro na tonga Jesosy maty no ny amin'ny fahotako zany fa dia izy tenenina foana fotsiny fa tsy azoko mihitsy fa reko isan'andro san'andro any anaty hira any anaty fiangonana mafantatra an' Jesosy fa tonga ny fotoana anankiray ary tsika dia mandalo eo ny olona rehetra ry havana tsy maintsy mandalo eo amin'ny toerana io daholo eo amin'ile hoe andalovan'i Jesosy ny fiainany aleloia mandalo eo amin'ny fotoana anankiray amin'ny andro anankiray dia eo amin'izay no mampavaka ny olona misy olona andalovan'i Jesosy fa tsy manao ohatra ny Bartimeo fa misy olona andalovan'i Jesosy tonga dia manao ohatra ny Bartimeo ry havana malala rehefa nandalo teo amin'izay Jesosy nenay zao tao anatin'ny trosabe ny nandalovan'i Jesosy teo amin'ny fiainanay nitady fiantrana dia niantsoantso fa reny Bartimeo amin'izay zay Jesosy fa mandalo halleloia le Jesosy efa fantatra efa eliny zanaky Davida mandalo nararotiny ry havana hoy ny tenin'Andriamanitra ary tonga tao Jeriko izy raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mampianasa sy mivahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba zanaky Timeo noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta efa fantany tsara mihitsy hoe zay Jesosy zay tena izy zay mandalo zay dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo aho andiny ny fahavalo amby efapolo ary maro no ny teny mafy azy mba hangina ry havana tsika amin'ny fotoana atson'Andriamanitra amin'ny fotoana tsika te anatona an'Andriamanitra anao hetsika eto manko ny zavatra atao amin'ny Bartimeo dia hetsiky ny fibebahana ny ataony eto be dia be ny olona tsy mahafantatra ina natao hoe miantso an'Andriamanitra fa ny miantso an'Andriamanitra ry havana dia fibebahana tsy vita amin'ilay fotsiny hoe Andriamanitra tsara Andriamanitra meo amin'izao tsy hitanao kaza fa horiko zao Andriamanitra fa tsy hitanao fa efa jamba fa ny miantso hoy ny ten'Andriamanitra antsoia dia ho valiko ianao zany hoe ao anatin'ilay miantso zany ny hetsika voalohany ataonao dia fibebahana fa zay mihitsy nataon'ny Bartimeo teto anao hetsiky ny fibebahana Bartimeo fa voalanomboka ny hetsika fotsiny tonga dia nisy nanakana ianao rehefa tena hiditra amin'ny fibebahana marina isika tena angamba ny voaisa amin'ny ratsan-tanana na dia ataoko ihany tsika eto fotsiny ihany aza hoe tsisy sakana mihitsy zany hoe tena hiditra amin'ny rano batisa ianao zany ohatra hiditra amina fibebahana marina ianao ry havana fa tsy maintsy misy eo ny tonga ny sakana ary iza le manaka reto olona reto dia hoy ny ten'Andriamanitra vahoaka betsaka maro no ny teny mafy azy mba hangina maro tamin'ilay vahoaka be dia be zany no ny teny ireo vahoaka ireo vahoaka manaraka an' Jesosy ireo tsy olona any amin'ny bara ireo tsy olona any amin'ny doany ireo fa olona izy manaraka an' Jesosy mandany andro mihitsy ireo miaraka amin'ny Jesosy na hafoy ny tokantranony tany amin'ny rehetrarehetra tany na hafoy ny zavatra rehetra ny tany dia lasa mandeha manaraka an' Jesosy ny any Jeriko miaraka mirodorodo eny fa hoy ny ten'Andriamanitra ry havana jery ten'Andriamanitra vetivety ny amin'ny Matio tezitra Jesosy Matio 7:20 ange vakitsika andininy 7:20 Matio 7:20 andininy 7:20 nge vakitsika aminaran'i Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra fa alozanareo mpanoratra dalàna sy fariseo mpiantsara velatsika
fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakana lanitra fa ianareo tsy miditra ary izay miditra tsy avelanareo hiditra. Misy ray kely ery ambany ery lozanareo mpanoratanana sary sy petsana velatsy fa laninareo ny tranony mpitondratena ary ampinany ozy izy ary dia manao vavaka lavareny mba fiolahana ianareo. Ianareo tsy miditra fa ny olona koa tsy avelanareo hiditra. Tezitra Jesosy ravana malala. Reo olona reo io manakana amin'ny Bartimeo io. Petsara velatsy ozy Jesosy. Fariseo petsara velatsy. Satria nahoana manaraka an Jesosy ihany ry zareo. Fa inona ny ataony ravana malala? Vao niantso Bartimeo ry zareo ihany nanakana. Mangina! Aza miteny hoa! Tsy mila miantso! Fantatry zareo tsara mihitsy fa ry zareo tsy hita amin'ny Bartimeo fa ny feoany no heno Bartimeo. Dia tsy raha iny mihitsy zany fa teneniny. Ary ataony mino mihitsy nefa Bartimeo eto miantso ry zareo tena manatony ampotsofin'ny Bartimeo mihitsy miteny hoe mangina hoa! Tsy ery alavitra ery izy fa tena atonony akaiky mihitsy. Zany ny atao hoe sakana ravana malala. Rehefa hiditra amina fibebahana marina isika dia tsy maintsy mandalo sakana eo anoloana. Fa riavana, reto vahoaka reto dia nanaraka an Jesosy fotsiny fa ny tena marina tsy mahafantatra an Jesosy ireo vahoaka ireo. Tsy fantany Jesosy riavana malala. Be dia be ny olona manaraka an Jesosy fa tsy mahafantatra an Jesosy. Mivavaka fa tsy mahafantatra an Jesosy, tsy fantany. Tsy fantatry ny olona ireo vahoaka be dia be ireo ny fitiavan Jesosy. Tsy fantany ny fahamoram-pony Jesosy. Tsy fantatry ireo olona ireo ny momba an Jesosy riavana. Tena tsy takatry ny sainy ny herin'i Jesosy. Hoe atrezaka izany herin'Andriamanitra afaka miasa zany. Atreza zany fitiavan Jesosy Kristy. Atreza zany fahamoram-pony Jesosy amin'ny olona jambo miantsoantso. Tsy fantany riavana. Fa manaraka eny fotsiny dia mifampisisika mandehany, tsy mahalala ninina. Ary be dia be ny kristianina tratrany io trangan-javatra io amin'izao fotoana izao. Mandeha fotsiny, mifampisisika, mandeha manaraka an Jesosy fotsiny, fa tsy mahafantatra an Jesosy akory. Dia inona fotsiny ny atao? Manakana an'izay olona mba te hiditra. Manakana an'izay mba miantsoantso. Izay mba olona tianao hetsika ny fibebahana dia sakasakana. Satria tsy mahalala an Jesosy ny olona. Ary ireo olona ireo maro anisy, be dia be, vahoaka betsaka, maro no ny teny hoe mangina. Mampalahelo angely hapana malala. Fa zao riavana. Ozy izy Jesosy. Ozy izy Bartimeo. Tsy anaika. Tsy anaika satria tsy fantatro intsony roviana Jesosy nandalo eto ao aorianan'izao androany izao. Tsy fantatro intsony hoe mbola roviana indray. Halleluja. Dia niantso mafy izy ravana malala. Ary niantsoantso ny Bartimeo tsy maintsy nataony nanavatsavany ireo vahoaka be dia be ireo mandrapatonga tany amin'ny Jesosy. Tena nanao ny heriny rehetrarehetra, nanao ny heriny. Tena hoe natamba ny heriny. Ny fomba rehetra. Ataoko androany, etsoko an Jesosy. Zany ange mahatonga antsika ravana mampahery anareo foana izay aza miemotra. Ataovy ny fomba rehetra, fifadikanana ve ny ilaina, ndao ifadianana indray, iantso e. Alim-bavaka, ndao indray no alim-bavaka, iantso an'Andriamanitra e. Atambatra ny hery. Zay hery rehetrarehetra ao anaty satria manino, misy sakana eo, mila mihoatra an'iny sakatsakana iny ianao. Ary tsy maintsy manavatsava an'ireo vahoaka be dia be ireo ny feoan'ny Bartimeo, zay vao tonga any amin'ny Jesosy riavana malala. Fa niandry an'izay Jesosy, niandry an'izay hetsika izay Jesosy. Jesosy ange vao niantso fotsiny ny Bartimeo dia fa henin'i Jesosy. I Jesosy zanaky Davida mamitra foana tonga dia heniny, fa tsy mbola nijanona izy loha. Fa niandry izy. Satria Jesosy efa mahalala ny lalànan'ny fibebahana. Efa fantany io. Hoe raha misy olona tena hibebaka, tsy maintsy misy sakana eo. Inona ny ataon'ilay olona ary amin'ilay sakana? Ho voasakana be. Be dia be ny olona. Efa tonga, efa miresaka aminay. Hoe ho atao batisa, te ho atao batisa mafy mihitsy raha fa mampionina.
teo atao batisa dia miresaka eny atao batisa ianao hoe farakaraky ny tenenana zay vao maika tonga niady sy tsakatsaka dia tsy mety vita ilay batisa dia manako ty anao dia tsy mety vita dia ampaherezina foana mila mihoatra ny sakana eo ianao raha vavy mila mihoatra ny eo ianao raha natara hitanao tsy maintsy misaka fa tsy mety vao ohatrany mihitsy ilay sakana tsy mety tafahoatra mihitsy izy dia miandro dia miandro dia io tsy fantatra hoe mandra-paro viny ka ny sakana ry havana malala ny sakana tsy maintsy misy ary ireo olona ireo ny tanjon'ireo olona ireo dia tsy ampahita ny Bartimeo an' Jesosy mihitsy zay mihitsy ny tanjony zay ny tanjon'ireo am'izay Bartimeo tsy mahita an' Jesosy zany tsy mifandray am' Jesosy zany mihitsy tsy mifankahita tsy mifampiresaka tsy mifandray tsy manina am' Jesosy zay ny tanjon'ireo mpanao sakana ireo kely avany fa any aminao inona ny tanjonao inona ny tanjontsika inona ny tanjon'ny Bartimeo samy manana ny tanjony angeny avany eto amin'ity fiainany ity anjarany tsirairay avy no manatratra ny tanjony eo amin'ny fiainany ka raha za ny tanjoko dia ny ifandray amin'Andriamanitra ny tanjoko dia ho hitan'Andriamanitra aho ho ren'Andriamanitra dia tsy maintsy ataoko ny fomba rehetra tongavako amin'izay toeran'izay tanjona ry havana ny batisa tanjony io fa ny sakana lohany io tsy tanjonao fa tanjon'ny olona ny anakana anao tanjon'ny olona fa ny tanjonao aizy vita batisa anjaranao ny manao ny fomba rehetra afahanao tonga eo amin'izay fahavitana batisa zay no atao hoe fibebahana maro dia miezaka alleloia miezaka mihoatra ny sakana ry havana aso ihany Bartimeo fa tsy nanaiky izy ary vao maika izy ny sisika sy ny antsoantso maka zao tena nay izao ohatra havana nandalo amin'izany vao nanomboka ny antso vao nanomboka nanao etsika hoe hibebaka tonga dia tonga daholo ny sakana rehetra ohatrany tsy haiko hoe ina milaza anazy tena niraraka teo anoloana daholo ny sakana rehetra nanidy anay nanao mihitsy ny fomba rehetra hoe tsy mila miantsoantso zany hoa izy nareo reto hoe ino ty fivavahanareo ty Jesosy iza tsy tonga daholo ny sakana fa tsy nanaiky satria manino manana tanjony zay teo afaka koa reo olona rehetrarehetra nanakana ny Bartimeo tsy afaka mampahiratra amin'ny mason'ny Bartimeo reo na ray tamin'ireo azy na misy professeur areo tsy afaka manao ninina amin'ny Bartimeo ry avandreo vahoaka ireo fiantrana ny azon'ireo mena mofo androany sakafo androany dia sakafo rapitso dia mety hoe vola kely dia tapa-mofo zany ny azon'ireo mena fa tsisy afaka mampahiratra mason'ny Bartimeo reo na ray na vahoaka amin'ny arivony sy amatapitrisany aza ny teny amin'ny Bartimeo hoe mangina tsy afaka anao ninina zany mahatonga anay ny teny aminao ianao mahandro soa fa tsisy nizaniza mavita ny fiainanao zany fa tsy Jesosy rery any nizaniza nakana anao nizaniza iteny anao Jesosy ny mavita anao fa reo olona be dia be manodidina anao reo tsisy mavita ny fiainanao reo ry havana tsisy mavita mampahiratra ny masonao reo tsisy mavita manafaka ny fatoranao reo olona reo fa ny anjaranao mahandro soa ianao satria ianao manana tanjony niazakazaka niantso mafy Bartimeo tsy nanaiky izy ry havana vao maika ozy izy tena andreo niantso mafimafy kokoa izy ry zanaky Davida mamindrampo amiko halleloia nampitombony mihitsy ny volume ry havana malala zany ny tokony ataon'ny kristiana raha zany daholo ny toe-potsika ny olona manompo an'Andriamanitra ny olona tena hoe mitady an'Andriamanitra tena tonga amin'izay iriny tonga ho janona amin'izay Jesosy atsoina jama ozy Jesosy halleloia teo amin'izay vao menamenatra ny olona io rehefa mijoro ianao rehefa misisika ianao rehefa tsy manaiky ianao ry havana ny tenin'i Jesosy fotsiny nijanona vao nijanona fotsiny Jesosy tonga dia rava ny sakana halleloia tonga dia rava ho any sakana amin'ny anaran'i Jesosy rava ny sakana eo anoloanao androany ninona sakatsakana eo anoloana tsy afahanao mandroso amin'ny anaran'i Jesosy tompo sabata rava ny sakana vao nijanona fotsiny Jesosy tonga dia nangina tsisy sany tenina ray azy nirodana ohatra ny tendrombohitra tonga dia nirodana reny ny sakana rehetrarehetra teo anoloan'ny Bartimeo halleloia amin'ny anaran'i Jesosy tena tononiko aminao zany mirodana eo anoloanao ny sakana satria misy Jesosy mijanona eo amin'ny fiainanao halleloia mijanona Jesosy ry havana
mandrodana sakana ny fijanonany Jesosy. Atsoy le jamba. Tena ohatra nitako eto mihitsy. Na angina. Na ny fomba famindra velona teny ihany niova. Ny fomba fiteny tonga de niova. Niova. Halleluja. Andahony fa maheresy ianao fa matroky de mitsangana fa niantso anao ange izy. Lasa teny malefaka. Aiza le gidragidra be teo. Mangira! Tonga de vady. Niantso anao izy fa ndao hoe. Ndao fa tsangana. Tsangana Bartimeo. Halleluja! Zany natao herin'Andriamanitra zany natsatatro. Herin'Andriamanitra zany ndrafana. Tonga de miovatra ny amin'ny feoan'ny olona. Za androany tena tsotrananao amin'ny androany ity. Ny olona zay tena niseho azy nanana fahefana taminao, nasika taminao, nitabataba amin'ny anaran'i Jesosy, miovatra amin'ny feoan'izany olona zany. Satria manino? Misy herin'Andriamanitra. Misy herin'i Jesosy mijanona eo amin'ny fiainanao, miantso anao. I Bartimeo natsony, fa ny olona rehetra tonga de lefitra. Ianao angeny natsony, de ny olona rehetra manodidina anao sakana rehetra tonga de milefitra ho aho. Eo alohanao, halleluja. Tsisy mahavita nenenanao. Laha sisy riavana malala. Atsoina jamba tonga tamin'ny tanjony Bartimeo, halleluja. Io ny tanjony io. Io ny tanjona riavana. Ianao aza manaiky raha tsy tonga amin'ny tanjony tanjonao ianao. Aza manaiky ianao. Tonga tamin'ny tanjony izy. Atsoina jamba. Lasa iny amin'ny Bartimeo na tsipony ohatrany tsy teo amin'izay le akanjo. Zay nge ny tanjony riavana malala. Ny aheroan'i Jesosy azy nge ny tanjony. Ny itodian'i Jesosy aminy nge ny tanjony. Ampianazy voany teny fotsiny Jesosy. Atsoina jamba. Pa! De nariny ny akanjo. Halleluja. Manomboka eto Mosesy Bartimeo. Tsy mbola nisy vola tany Bartimeo. Tsy nisy miliala, tsy nisy milion, tsy nisy iny. Fa tonga de nesorony ny akanjo mampangataka azy riavana. Tsy mpangataka tsony aho manomboka eto aloha zay lo fantatro. Ozy izy. Halleluja. Lasa izy nanatiny. Tonga izy. Tonga tamin'ny tanjony ireny. Satria naniny navita mihoatra ny sakana izy riavana. Teo amin'izay. Io le teny tena tiatsika be io. Izany tsy tian'io teny io. Tian'io daholo tsika. Halleluja. Tiatsika nge io teny io. Inona no tianao ataoko aminao? Halleluja. Ny anaran'i Jesosy iverina aminao ndray zany teny zany androany. Inona no tianao ataoko aminao ry Bartimeo? Tsy nisy tsony teto hoe anaka. Voavela ny eloko. Tsy ny teny an'izany tsony Jesosy. Mialohan'ny tenenan'i Jesosy an'io. Efa voavela ny elony. Fantatry Jesosy fa fibebahana marina nataon'ity lehilahy ty mamindrafo amiko. Tsy mila nytenenina ntsony hoe voavela ny eloko fa tonga de inona no tianao ataoko aminao? Halleluja. Ty amin'izay ary Bartimeo. Riavana. Nanatona mihitsy Jesosy ny fampiresaka, ny fanakaiky, ny fanatona nge. Nefa nisy olona tao be da be tamin'ny olona teo lavitra any Jesosy. Nitazana ery lavitra ery, nanendrika Jesosy tsy de hitany tsara akory. Tazatazana de misaotisaoty de tsy mahita de ohatrany ahoana ary zany Jesosy zany tsy de mahita tsara. Nefa nanaraka azy avy any lavitra avy any tonga eo efa nandalo fotoana nandalo aina fa tsy nahita any Jesosy. Fa Bartimeo natonina manokana mihitsy. No resahana manokana mihitsy. Tena nakekezina. De niresaka. Resaka tamin'i Jesosy izy. Nifanatrika tamin'i Jesosy izy. Ary zao tsy nanaiky izy raha tsy nahita any Jesosy. Ampahiratony masoko. Halleluja. Nampahiratanao ny masoko Jesosy. Zany nge ny tiako ataonao androany. Za ty ahitanao. Tiako hita ianao. Tsy niteny izy hoe meo vola Jesosy. Fa tsy hitanao nga za fa mangataka. Tsy manatrano, tsy manakoanina. Tsy zany. Fa Jesosy za ty ahitanao. Halleluja. Ampahiratony masoko. Ampahiratony Jesosy ny masony. Nanomboka teo, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nanaraka an Jesosy teny an-dalana izy. Nanaraka an Jesosy izy riavana. Hitany Jesosy. Hitany. Halleluja. Be de be ny olona kristiana. Rehefa mitentsika hoe atsoa de valiko ianao. Jesosy mba jereo mbola olako hoe. Androany, ovainy sujet de prière anao. Za Jesosy ty ahitanao aho. Ampahiratony masoko. Ahitanao aho Jesosy. Fa zany ny tanjony Bartimeo.
tonga tamin'ny fanamperana izy. Tonga tamin'ny tanjona tsara indrindra teo amin'ny penana izy. Halleluja. Vao nahiratra amin'ny masony tonga te Jesosy engeny afa nanita amin'ny voalohany. Tonga te Jesosy hoa. Halleluja. Olona nena tao anatina fahajambanana nandritry ny taona maro. Fa vao nahiratra tonga te Jesosy. Tsy tonga te vola, tsy tonga te trano be, tsy tonga te miliary, tsy tonga te inona. Zavatra mirapiratra eto amin'ny tany ity. Fa tonga te Jesosy. Ary zany ny tanjon'ity fandaharana ity raha tsy fantatrao. Ny fandaharana andramoka izaho ry havana malala dia manana tanjona hampahitan'ny olona ny Jesosy. Manana tanjona hahiratan'ny olona mba hahitan'ny olona ny Jesosy. Halleluja. Afaka mahita ny Jesosy ny olona. Rehefa mahita ny Jesosy engeny ny olona nefa nahita ny Jesosy engeny Bartimeo ny havana malala. Iza no laza tamintsika fa mbola niaina tao anatina fahantrano. I Bartimeo zany engeny afa nefa vao lazantsika tany ambony. Zanaky Timeo. Zany Timeo zany dia olona ambony. Olona mpanan-karena, olona mana-maha izy azy. Bartimeo, zanaky Timeo. Tsy olona nahatra. Fa nahita ny Jesosy izy. Hovainy toy ny mavakitsika. Za Jesosy tia hitanao ako. Ampahirato ny masoko ahitanao Jesosy malala. Fa tena ahita ianao ry havana. Ahita tsika. Hijery tsika tia ahita. Halleluja. Sambatra tsika raha mahita an Jesosy. Sambatra angetsika. Tsy mampanina anao tsy mahita ninina hoa. Tsy mampanina anao any tsy mahita zavatra be dia be alony. Fa hitanao Jesosy hitanao ny zavatra rehetra ry havana. Tsy manam-panahina ianao a. Tsy nanam-panahina ny hoaniny intsony Bartimeo nanomboka teo. Tsy nanam-panahina ny tafiny sy ny andeha hisitria intsony izy. Lasa izy nanaraka an Jesosy ry havana. Lasa izy nanaraka teny an-dalana hoy ny tenin'Andriamanitra. Izay nisy an Jesosy dia nisy azy. Tianao Jesosy. Minao fa nampahirantsika izany tenin'Andriamanitra izany androany. Raha tena hitady ianao dia Jesosy tadiavina. Raha tena hiantso ianao dia Jesosy antsoina. Mibeba, manolora tena, tadiavo Andriamanitra fa ho hitanao izy. Halleluja. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. No tsika hivavaka dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teny izany. Jesosy misaotra anao izay fa niteny taminay indray ianao androany. Ampahery anay ianao Jesosy malala. Mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Androany nefa natao fotonom-bavakao mihitsy. Atao fotonom-bavakao izany hoe Jesosy za tia hitanao. Za Jesosy tia hitanao. Ampahirato ny masoko. Ampahirato bebe kokoa. Halleluja. Ny masoko hitanao Jesosy. Amen. Rehetra Jesosy malala. Tia hiratra ny masonay. Tia hitanao zay Jesosy. Ampahitao ny voninahitra ao zay hoy Mosesy. Androany koa zay mba teteny ampahirato ny masonay hitanao. Jesosy malala. Aza ataonao babo ny zavatra mety mamirapiratra eto amin'ity tany ity zay. Aza ataonao mitady an'izany kory ny fonay. Fa ataovy mitady anao. Miantsoantso ny anananao. Horavainao ny sakana rehetra Jesosy. Ataonay manava-tsava ny olona ny vahoaka ny sany ny feonay mba ahafahanay mahita anao Jehovah-Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny teninao. Misaotra ny aminay izay tsirairay avy izay tonga tety any koa androany. Afaka nanaraka ny vavaka maraina Jesosy. Apetraka aminao ny toy ny fiainanay. Izao tontolo andronay izao. Dia tontolo andro tena ahitanay anao tokoa ane. Tontolo andro ampahiratanao ny masonay tokoa ane. Ka ahita ny fahatsaranao izay rehetrarehetra. Anaraka anao eny andalana Jesosy. Anaraka anao eny amin'ny toerana rehetra izay misy anao tompo. Izay misy anao dia misy anay Jesosy. Naiza naiza hitondra ny voninahitra naiza naiza. Hitondra ny anaranao naiza naiza. Halleluja. Misaotra Jesosy malala. Itoiza foana ianao mampahiratra ny masonay. Raha misy olona eto mbola mety tena jamba tokoa Jesosy. Tsy mahafantatra ny momba anao. Manaraka anao ihany fa tsy mahalala anao akory. Jesosy ampafantaro. Ampahirato ny masonay tsirairay avy. Fa te ahita anao zay. Misaotra indrindra fanamasina. Voninahitra dia atolotra eo aminao rery any. Tamin'izay rehetra voasara teto indray androany. Misaotra Jesosy. Petraka aminao tontolo andro tsirairay avy androany. Hotahinao ane izay raha mivoaka na miditra. Miaraka aminao ane izay Jesosy hitoerana rehetra lehanay. Ny programanay rehetra ianao nanankinanay amin'izany. Ho voninahitra ao zao fahavelomanay izao. Halleluja. Amen.
Zay fotoanantsika teto androany a. Mila fa ampaheranao ndray ny fotoana dia apitson-dretsika miaraka eto raha mbola tsy tonga aminao lanitra Jesosy a. Eto-ndraitsika raha pitso maraina ao anatin'ny vavaka maraina. Zadino fandarana raha alina eto ihany koa. Zadino ny akira deo a io misoratra io a miainotsika mampahery foana enoi fa mampahery anao a izanonja-peo antsika izany. Samita in'Andriamanitra ary sika rehetrarehetra voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany misaotra anao nahatra hatramin'ny farany a. Haleluia. Amen. Raha farantsika dia tirotino fanaovantsika veloma fehiny izay toriteny a na raha antsika teo a izay. Samy maheritsika rehetrarehetra. Haleluia. Amen. Fantatra zay fazavany ny fareko mandalisany ilay tompony fadagany kanahona no sakatsakany tsy antsoantso ny anarany tsinginao satria ianao ilay mahay manasitrana ikika satria ianao ilay Si avera comanda il funzione